amina rehetrarehetra ny havana ny fahasoavana sy fiadarana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga etontsika hideran'ny tompo, isaotran'ny tompo, hiderany anarany, ankalaza azy, ary koa hieny ny hafitra izay ho tiany ambara amintsika amin'ny andron'io ty. Koa tongontsika amin'ny fiaraha-mamaky ny salamo arak'izay teo voasoratra amin'ny écran izany fidarantsika ny tompo izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no olona mitendrika masina izay mandeha tsy ary minozy mahitsy samy mitsaitsaina ny marina fody. Tsy manendrika amin'ny lelana sady tsy manisy ratsy fasakaizana ary tsy manao izay afa-baraka amin'ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra no matahotra azy Jehova. Tsy mivadika amin'ny fianianana na dia maninitra ny tenany azy sady tsy mampiana ny volany na mandray kolana meloka maro izay mitandrina izany sy mampiozozy mandrakizay. Amen. Toizantsika amin'ny firana araka izay voasoratra eo amin'ny écran izany fidarantsika ny tompo izany. Thank you.
ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotranao izahay fa tonga eto toerana fionanay aminao ity hideranao izay ankalazanao anay anome voninahitra anao izay tompo ho fisaoranay anao izany misaotra fa ianao nitarika ny dianay navitaiza nisanay tsirairay avy dia nitominao izahay ka tonga eto ary misaotranao koa amin'ny zavatra rehetra izay hoenonay eto na ny teninao na ny afatra tianao ambara aminay ka hisoranay izany rehetra zany sady mba ho voninahitra rery ihany eo amin'ny fiainanay anao nderanao nilazanao voninahitra rehefa nao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ry Jesosy tompo amen. Na mipetraka ny fiangonana. Ry ava-malala aoka hoenontsika ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra manana maha izy azy ary izy nipoirany zavatra rehetra. Tsy misy zavatra ary raha tsy noho ny sitrapony. Ary nataony olombelona tahaka antsika izao zany tsy nataony renireny eny rehetrarehetra eny fotsiny fa nataony mba hidera ny anarany anao ny sitrapony. Ka zany sitrapon'Andriamanitra zany no eoka ho enontsika. Hoy izy: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Anao vavaka fiaikekeloka etsika. Sarotra moa miteny izay tsy mba hampanota, fa raha misy mieritreritra hoe tsy manana ota dia mamita tena izy. Koa izany fiaikehantsika ny helokontsika izany hoe tsika amin'ny tompo. Ry tompo Andriamanitra io, renay foana ny sitraponao. Isan'andro farafaratsiny ray mandeha isan-kerinandro zay dia maheno sitraponao. Nefa tompo mazana diadininay izay. Ka izany no angatahana efa mindrapo aminao amin'izay rehetra ataonay. Tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Na ataonay fananiana ataonay zany, na tsy na noho ny zavatra mandaloka mahatonga anay hapietsika ny mahazahy anay. Koa izany no angatahany aminao tompo, fa manota aminao amin'ny fiteny izay, manota aminao amin'ny fieritreretana izay, ary manota eo anatreinao amin'ny zavatra ataonay izay. Koa izany no angatahany aminao, famindrapo Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy io, malemy izay. Ka izany no angatahany hery avy aminao milana fananamasina koa mba hiaraka aminay isan'andro mba hiaro anay amin'ny ratsy rehetra. Na inona anarana ilazany zany ratsy izy zany dia hoentiny amin'ny tompo arovy amin'izany zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ira fanampiny faharoa amby roapolo nataontsika izany ravaka izany.
Ry tompo Andriamanitra io amin'ny kira no nitarananay taminao teo. Kanefa ny fiangonanao dia mangataka ny famindra-po aminao koa ka miaraka mitalao aminao araka tosoratra amin'ny écran hoe ry rainay be famindra-po mitalao aminao izahay, mamelà ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba ho voniko hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Aoka hoenatsika eo am-pitsanganana am-pifaliana amin'ny fanadinana ny famela-keloka omen'ny tompo atsika. Tsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo. Au temps de la grâce, je t'exaucerai.
Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages des désolés. La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point, dit l'Éternel. Fiangonana, voninahitra ho any amin'ny avin'ireo n'Andriamanitra. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana famakiana ny teny soratra masina isika, anomana ny foampinantsika amin'izany. Na ireo na ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra mibavaka ny vaky teny, na ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitendreny hamaky ny teny. Ary ao anatin'izany fiomanantsika izany, anaovantsika ny hira araka izay voasoratra eo amin'ny écran. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de nous réunir ce dimanche pour prier dans ton Église. Merci d'avoir été notre protecteur et notre guide tout au long de cette semaine. Nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous dispenses au quotidien, quoi que nous fassions, où que nous soyons. Nous allons bientôt écouter ta parole pour nous éclairer et nous instruire. Reste au milieu de nous, afin que tes instructions touchent nos cœurs et que nous soyons inspirés par ta bonté et ta puissance. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous faisons cette prière. Amen. Nous commençons la lecture dans Josué, chapitre 24, du verset 1 à 18. Josué, chapitre 24, du verset 1 à 18. Au nom de Jésus. À Sichem, Josué réunit toutes les tribus d'Israël. Il appelle les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Ils viennent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple de la part du Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres habitaient de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. Moi, le Seigneur, j'ai fait sortir votre ancêtre, Abraham, du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate, et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. J'ai agrandi sa famille, je lui ai donné Isaac, et à Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la région de la montagne de Séhir, pour qu'il habite là. Jacob et ses fils sont allés en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte de plusieurs malheurs. Ensuite, j'ai fait sortir vos ancêtres de ce pays. Ils ont quitté l'Égypte, puis ils sont arrivés à la mer des roseaux. Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à cet endroit, avec des chars et des cavaliers. Alors,
vos ancêtres m'ont appelé à l'aide. Et j'ai placé un nuage sombre entre votre peuple et les Égyptiens. J'ai fait revenir l'eau de la mer sur les Égyptiens, et la mer les a recouverts. Vous savez bien ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, votre peuple est resté longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit à l'est du fleuve Jourdain, dans le pays des Amorites. Ils vous ont attaqués et je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez conquis leur pays parce que je les ai détruits devant vous. Puis le roi de Moab, Balak, le fils de Zippor, a combattu également contre vous, pour vous jeter des malédictions. Il a même appelé Balaam, le fils de Béor. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a dû vous bénir et ainsi je vous ai délivré du pouvoir de Balak. Ensuite, vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, ainsi que les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des grosses guêpes qui ont fait fuir les 2 rois amorites. Vos lances et vos arcs n'y étaient pour rien. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, mais vous y habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais vous mangez leurs fruits. Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répond, pas du tout. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. En effet, le Seigneur notre Dieu nous a arrachés, nous et nos ancêtres, à l'Égypte, où nous étions esclaves. Il a fait alors des actions étonnantes, nous le savons bien. Il nous a protégés tout au long du chemin où nous avons marché et au milieu de tous les peuples où nous sommes passés. Le Seigneur a chassé devant nous tous les peuples, en particulier les Amorites, qui habitaient ce pays. C'est pourquoi nous aussi, nous servirons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Nous continuons la lecture de Éphésiens 5, chapitre 5, verset 21 à 32. Éphésiens tukfatim, andiny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiana ny teny. Sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy, manaiky ny vadinareo, tahaka ny anaikiana ny Tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy, dia tahaka an'i Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena, fa tahaka ny anaikian'ny fiangonana an'i Kristy, no anaikian'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nalora ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy petipetina na fiketronana na toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tia ny nofiny, fa mamelona sy mitaiza azy. Dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofy iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany, fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao.
Continuons la lecture dans Jean 6, versets 60 à 69. Jean 6, versets 60 à 69. Au nom de Jésus. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute : Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres : Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ? Simon-Pierre lui répond : Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Amen. Ny raha voasoratra amin'ny écran no ataontsika alohan'ny andrenisantsika ny fanazavana amin'ny tenin'Andriamanitra.
fiangonana. Dia faly miarabantsika rehetra indray tafaona eto amin'ity toerana fionatsika amin'Andriamanitra ity, tranon'Andriamanitra ity, ka isaorantsika azy koa nitondrany antsika ho tody ity toerana ity. Ny ten'Andriamanitra izay ho azavaina amintsika araka ny vakiteny vakitsika teo moa izany, nefa alohany hidirantsika amin'izany dia ka iaraha-mivavaka isika. Jesosy Tompo, ny teninao no azavainay, nefa tsy hainay Tompo ny manazava izany raha tsy ianao no manambara izay tianao ambara. Ampanomponao ny tendrenao ny tondra ny hafatrao. Kely misainana Jesosy eo, nefa Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao. Tompo ny zavatra rehetra, mahefa amin'ny zavatra rehetra, tompo ny fisainana, tompo ny eritrrehetra rehetra. Koa ny angatahany aminay Tompo dia anoloranao ny fananao masina mpanomponao mba nahazava na hanambara ny teny araka izay afatra tianao apetrakao, tianao omena ny vahoakanao. Mba ho fiderananao izany Tompo, misaotra Tompo, amenna. Ho ateo miarabantsika rehetra, ampifaliana, tafahoaneto sika, mihoaneto ihany tsika indraindray, sendra mandalo moa ny tenako, ny fandroany moa dia tsy andalo fotsiny ny tenako fa natsonony Tompo na voatendry hitondra izay afatra tiany ho ambara amintsika tsirairay avy. Ny mpitoroteny moa dia mitory, manazava ny ten'Andriamanitra, maro ny zavatra ambarany mpitoroteny, fa Andriamanitra ihany no mametraka ho ampony tsirairay izay tiany ho tazoniny tsirairay. Sarotra miteny hoe izay voalaza amin'ny pastera dia azoko daholo ary tazoniko daholo. Raha misy ray amin'ny voalaza amin'ny pastera no tafajanona ho ampotsin'ny saintsika, dia efa isaorantsika ny Tompo izany, satria iny anankiteny anankiray iny, ny afatra ray iny mety zava-dehibe eo amin'ny fiainana mahampino atsika tsirairay avy. Ny raha nanomana ty toroteny ity dia efa nanorany toroteny moa ny vakiana daholo ny vakiteny rehetra, ary avy amin'ireny teny ireny hitondrana izay afatra tianao ambara. Tsika eto moa dia efa mahazatra mitondra hoe zao ny thème. Nandritry ny fotoana izay nayanoko hoe ianao no mitondra ny afatra sy mitorotra fotoana pastera, ny eritreritra foana inona ary. Namaky ny ten'Andriamanitra hatramin'ny Salamo, hatramin'ny Josoa, hatramin'ny filazantsara, hatramin'ny vakitentsika tao amin'ny epistily. Mikaroka thème, inona ary ty? Be dia be ny thème, natao amin'ny filazantsara fotsiny aza, raha mamaky isika, be dia be ny thème ao. Raha anankiray ny fidinao, ny fidireny tiany ataoko, tiany hevitra ataoko. Jereko nefa rehefa mijeran'ilay izy tafiditra ao daholo ny ao an-tsaiko daholo ny vakiteny rehetrarehetra. Izany raha mahazatra antsika mitondra ny thème, pasteur Azule androany tsy misy thème, fa manazava ny tenin'Andriamanitra izay ny etsehany fanahy masina ka tonga ao an-tsaiko rehefa nanaovana ty any. Miainga amin'ny filazantsara isika. Rentsika tsara ilay filazantsara, nazava dia nazava ny filazantsara teo, ary isika rehetra tsirairay, mponina tsirairay avy nitotra ny hoe voakasika io, teny filazantsara io. Ao ny vahoaka an'Andriamanitra, tsotra vahoaka ohatra antsika fiangonana izany. Ao ny mpianatry ny Tompo,
kidy hoe kidy fiangonan'Andriamanitra rehetra dia tsika rehetra tsirarehetra zany. Ary navariana dia izao ohatrany hoe vizanyzany le vahoaka an'Andriamanitra teo. Nasahiran-tsaina. Nahoana ny nasahiran-tsaina azy? Satria io miankina amin'ny tsirairay fanamina dia hoe menimenina. Tsy ny mpitoroteny ny menimenina fa ny fiangonana mihitsy rehefa menimenina. Rehefa amin'ny fanambarana na fampianarana ataon'i Jesosy. Ny menimenina. So ihany tsika fa tsy mba misy ny menimenina eto. Amin'ny rehefa misy mitorino ny pastera, tsisy menimenina. Fa io Jesosy mihitsy ny menimenonany tamin'io andro io. Ary tsy hoe anankiray hatramin'ny mpianatra ny menimenina. Nahoana moa ny mpianatra ny menimenina? Nahoana ny olona ny menimenina? Tafitohina amin'ny zavatra voalaza ve? Tsy nisy ny teny hoe ny voalazanao mihitsy nanafitohana anay. Tsy nisy an'izany. Fa menimenina satria tsy azon'le izy. Iza no ahatakatra izany? Iza no ahenao an'izany? Sarotra be zany. Tsy fimenimenonana noho ny toroteny zany, ny kaliten'ilay toroteny, ny zavatra tenenina fa tsy takatry ny saina. Menimenina. Izaho hoe tsika eto tsy mba misy ny menimenina angambany. Ary misaotra ny tompo zany. Fa tsisy menimenina tsika. Ninona tanenin'ny pastera na minona izay zaniko. Pastera koa moa mionona amin'ilay hoe kabary tsy valiana. Dia vita dia mahafaly azy zany. Takatra dia Jesosy tsara nefa izany menimenina ny olona. Ary ny teneniny tamin'i Jesosy tsy azonay izany dia popoa izany teninao izany. Ary matetika koa tsika na inona ny tenen'ny pastera dia mety mieritreritra ihany tsika hoe toa tsy azoko loatra izany. Raha zao zao ny teneny, raha zao nanao an'io dia zao no nataoko. Mety tsara angamba izay nataonda izay nanao azy. Nefa ny olona tsy nisy ny teny izany na mpianany aza. Tsy nisy ny teny hoe menimenina ve nareo? Inona ve ny meninareo? Fa ny mpianatra koa dia ny teny hoe tsy azonay le izy. Iza no ahenao izany? Sarotra loatra. Asa na ny mpianatra no tsy mahatakatra loatra ny fisainany. Na itsika reto nefa ambony dia ambony ny fisainantsika ka takatritsika daholo izay zavatra voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsara zany isaorana ny tompo zany. Fa ny mpianatra tamin'izany fotoana izany vahoaka an'Andriamanitra dia tsy ohatr' izay loatra. Ary nahoana mety ho tafiditra izay fimenimenonana izay na tsy fahatakarana ny tenin'Andriamanitra izay. Nefa dia Jesosy mihitsy no niteny. Jesosy milaza ny nampianatra. Izy ny tompon'ny teny nefa mbola tsy takatry ny mpianatra, tsy takatry ny olona ihany. Hoy izao hoe raha Jesosy aza mateny tsy takatry ny olona, tsy maninona zany raha tsy mazava loatra ny fandazavan'ny tenin'Andriamanitra ataon'ny mpitandrina tsirairay izay tonga mandalo. Satria ny vahoaka takantsika eto eky Marsay efa mahay tsara ny tenin'Andriamanitra, efa mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra ary mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra koa amin'ny fotoana voatondro, amin'ny herinandro, na sabotsy, na alahady, be dia be ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Ka isaorantsika amin'ny tompo zany fa vahoaka an'Andriamanitra efa za tsy miteny hoe efa fanamperana fa tsy mimenimenina. Fa zava-dehibe zany, tsy mimenimenina tsika. Nahoana moa ny olona no mimenimenina? Nanomboka na fahafantarako azy rehefa nandrinika ny tenin'Andriamanitra. Na ninona izy no mimenimenina ny olona ny vahoaka, jiosy daholo ireo. Tsy nisy olona firenena hafa ireo fa jiosy. Ary jiosy efa mahafantatra an'Andriamanitra. Tahaka ny Jesosy. Jesosy ny tazaina araka
ny testamenta araky ny fanekempihavanana taloha ancienne alliance zany hainy tsara io misy fampianarana tsara hoy ny tenin'andriamanitra hoe ampianarany zanaka ao zao teny zao sorateny amin'ny rindrina sorateny amin'ny tanana sorateny amin'ny mba ho hain'ny zanaka tenin'andriamanitra zay ny testamenta taloha ary matoa misy miteny hoe tsy mahatakatra ny tenin'i Jesosy dia mety tsy mifanandrify amin'ny fampianarana azy ny amin'ny testamenta taloha ancienne alliance ka raha jerentsika ny testamenta taloha zay mivakitsika teo amin'ny Josua. Josua dia testamenta taloha ranoray. Hotsika hoy ny fitenena hoe tsika efa ancienne alliance tsy miditra amin'izany intsony nouvelle alliance. Zay misainantsika ankehitriny. Nefa Andriamanitra tsy niteny mihitsy ao amin'ny Baiboly miteny hoe tsy mila nareo tsony hanao anio ary jiosy zanak'Israely eo. Efa tranainy io. Tsy misy an'izany ao amin'ny Baiboly. Manambara hoe tsy misy intsony ny fanekempihavanana tranainy fa efa vaovao indray. Itsika ankehitriny izay miaina amin'ny fanekempihavanana vaovao no misaina izany hoe efa ancienne alliance efa tranainy zany efa niloza ny toetrandro zany. Nefa amin'ny Baibolitsika mbola nyzay ancienne alliance manontolo voalaza ao amin'ny Baibolitsika daholo. Io no nanaovana azy. Ary izy teo hoe Josua dia vaky tenitsika teo dia manambara na mampatsiahy izany ancienne alliance izany. Io raha mamaky tsika io misy tsy fitovizany amin'ny atsika. Tsy ny fototra no miova fa ny fomba anatetarahana ny fanajanan'Andriamanitra sy ny fidaranan'Andriamanitra. Eo ny tsy mitovy. Ohatra, eo amin'ny volazany nampatsiahiviny Josua, raha tsaroantsika tsara, ny teny Josua hoe ho an'ny zanak'Israely. Inona moa tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely? Fampatsiahivana ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Hatramin'ny Abrahama, ny jiosy, ny firenena zanak'Israely, efa tamin'ny andron'ny Abrahama nefa ten'Andriamanitra hoe ataoko firenena lehibe ianao ary ho fitahiana ny firenena rehetra ianao. Abrahama tsy natakatra an'izany, zanak'Israely tsy natakatra an'izany, fa hoe fitahiana ho an'ny olona rehetra. Itsika ankehitriny mahafantatra hoe ao amin'ny lafiny ahoana tokoa moa ny tenenany Andriamanitra, ny azo ijerena ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, anao ny fitahiana rehetra, ny firenena rehetra hozy, fitahiana ny firenena rehetra. Tsika eo ankehitriny mahafantatra izany fa noho ny fitiavana an'i Jesosy tokoa dia ho an'ny firenena rehetra dia zay no fampanentana nataony Abrahama. Izay hoe tsy fantatra Abrahama zany hoe anyrinany ka isin'izany Jesosy zany atsangan'Andriamanitra hitory ny ten'Andriamanitra hanavitra ny olona rehetra. Fa amin'izao fotoana izao tamin'izany dia Andriamanitra mihitsy ny latsaka tsehatra ny karakara ny zanak'Israely, ny fiainany manontolo ny fampianarana azy manontolo efapolo taona no nivezivezen'ny tany anefitra. Nandritra zany efapolo taona izany tsy simba ny kiraro, tsy simba ny pataloha, tsy rovitra ny akanjo. Nandritra ny efapolo taona tsy nisy filazana ho milaza hoe tsy nanana akanjo ry Abrahama ny rehetrarehetra dia manana akanjo vaovao hatrany angambany. Tsy misy rano any, rano sotroina raha tsy nisy akanjo ny sasana nandritra ny efapolo taona. Fa tsy efa tonga tany tondra-dranosi tantely angambany izy zay vao nisy an'izany. Nefa ny aina tsara tsy nomenmenina ny zanak'Israely. Nomenmenona ny any anankiray fantatra nomenmenona ny zanak'Israely dia ny tongolon'ny Ejipitra. Sakafo hohanina tany Ejipta. Tsy ampy sakafo. Zadratsy e! Zay zatra mihinana tsika ohatra, zatra mihinana henan-kisoa sy ravitoto, voanjobory sy henan-kisoa. Izy tsy mety zatra mihinana trondro, mihinana kiendiendy, frity, mety zavatra rehetra. Zany
nohaniny tamin'izany zanak'Israely tsy nisy tsony zany, tsy nisy any ka nomenomenina izy ary menomenina amin'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany menomenina. Nahoana izay nalefa ho faty aty raha tany Egypte zay dia mbola ny sakafo tsara nihinanareo karazana sakafo tsara reo. Iza hoe fimenonana ny zanak'Israely tsy noho ny tenin'Andriamanitra fa noho ny qualité-ny fiainany. Itsika ty ny qualité-ny fiainantsika zany mety mihoatra noho ny zanak'Israely tany Egypte. Samihafa moa ny vaninandro, ny zavatra tsara amin'izany mety mbola mety misy ihany fa ny atsika tsara be menomenina izy tsy noho ny fitarian'Andriamanitra tany, tsy menomenina mihitsy izy hoe manino zay mijaly zay tsy zany fa ny qualité ny sakafo tsy nisy, ny rano sotroina tsisy. Zay ny nampimenomenina azy. 7 taona kosa ve tompoko vezivezy tsy misy tsony zany ankehitriny. Ary sambatsika ankehitriny maha kristianina atsika mandeha tongotra ara tsy misy tsony, mandeha bisy efa sambatra fandaran'Andriamanitra daholo zany. Mbola tsy tonga Andriamanitra dia miova vanina ny fotoana miova fa Andriamanitra tsy miova, mitahy atsika izy. Niverina amin'ny Josoa teo fampatsiahivana ny tamin'Andriamanitra nivoahany tany Egypte, haitsika tsara zany. Ary niteneniko teo tao amin'ny soratra amin'ireo ny fimenonana ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egypte izy, mivoaka ny tany Egypte. Fampanantenana be ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Tsara be ne zany hoe tany tondra-dronono sy tantely zany ao anatin'izany hoe mamy foana zany, tsara foana. Ary rehefa tonga tao ny zanak'Israely dia hitatsika fa nifaly ny zanak'Israely. Fa kosa ny fiainany zanak'Israely tany Egypte fotsiny aza atao amin'iny vezivezeny iny matoa 7 taona no nametran'Andriamanitra azy tao amin'ny zanak'Israely tany anefitra dia satria anamboaran'Andriamanitra ny toetrany zany. Azon'Andriamanitra ny tonga dia hoe direct tany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Fa mila amboarina reto vaokan'Andriamanitra ny esorony tany amin'ny tany Egypte reto. Ary tsarotsika tsara fa noho ny fantatsika tsara fa noho ny fimenomenona ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra noho ny zavatra tsy tahaka ny fahitany tany Egypte dia tsy nisy na iray azy tsy nisy afa-tsy anankiroa zay olona lehibe nifindra tany amin'ny tany tonga tao amin'ny zanak'Israely, tonga tany amin'ny tany niditra tany amin'ny tany Kanana fa tsy roa fotsiny. Ireo zanak'Israely zay lehibe adulte tamin'ny hitany ranomasina mena fahagagana dia 2 ihany. Iza moa zay 2 zay Josoa sy Kaleba. Mahavariana olona nanetsy manana tafiditra tao ny adulte fa nisy teraka koa zany teny an-dalana teny nisy teraka asa na iza nao sage femme na iza nao sage femme fa teraka teny ny vehivavy na risy ny 7 taona dia fandaran'Andriamanitra daholo zany. Tsy nisy ny fimenonana fa filazan'ny Josoa dia ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Nefa zay fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely zay mbola nitsahivin'ny Josoa ihany amin'ny 2 fa tsy maintsy manaja ny sitrapon'Andriamanitra, manaja ny lalàna. Mosesy talohan'ny nafatesany dia nanoratra tamin'ny zanak'Israely hoe fantatrareo ny nataon'Andriamanitra taminareo, ny angatan'Andriamanitra aminareo dia tsy maintsy manaja azy araka izay voasoratra amin'ny soratra masina ao amin'ny lalàna. 10 ny filazantsika azy 10 fotsiny fa misy 13 sy 900 ny fitsipike
izay narahany zanak'Israely. Ary elona nataon'i Jesosy tateoriana hoe ary apôstôly fomba nyrazana. Jesosy nanova, tsy nanova Jesosy fa nanatateraka ny fitsipika amin'ny lalàna izany. Zay nataon'i Josoa nampatsiahany zanak'Israely satria nataon'i Josoa io satria efa tonga tany amin'ny tany tondra tantely ny zanak'Israely dia nametrahany hafatra hoe nahoana dia aza mahasaraka amin'Andriamanitra nareo. Tsy maintsy manaja ny lalàna ianareo. Zay lalàna izay teo tamin'ny Mosesy sy tamin'ny Josoa alohan'ny hafatesany misy dia nafatra ihany izy tsy maintsy manaja ny lalàna miverina amin'Andriamanitra nareo mankatoa azy. Josoa koa alohan'ny hafatesany dia mbola nanafatra ohatr'izany. Zava-dehibe ny lalàna teo amin'Andriamanitra. Testamenta taloha eo. Eto amin'ny testamenta vaovao tsika zao dia hoy Jesosy nivaky tenintsika teo zany. Raha hitantsika nivaky tenintsika teo, Jesosy mihitsy miteny fa nahoana dia tsy miala mpianany ny fitiavany. Fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely, fitiavan'Andriamanitra ny tsika ankehitriny nandefasany an'i Jesosy. Ary nivaky tenintsika teo, lavalava ihany fa fohifohy, be dehibe hoy izany fampianarana. Fampianarana ataon'i Jesosy eo. Ary izay fampianarana izay mihitsy tsy takatry ny olona mpiaradia aminy. Hoe ateo hoe jiosy daholo ireo. Ary ny fampianarana azy n'izay mpanaradiany rery Jesosy ireo dia fampianarana efa azony tamin'ny testamenta taloha, nampianarana azy hatramin'ny fahazazany ary raha tsy takany fampianaran'i Jesosy. Resaka fanahy-masina Jesosy. Fanahy-masina izany eto amin'ity andrin'ny fahaenina ity tena tafiditra hoe inona ny fanahy-masina. Tsy dia fena tafiditra ny zanak'Israely ny fanahy-masina. Tonga ny azy Andriamanitra fa ioko. Mosesy izao Andriamanitra ny problemako, hoentiny amin'Andriamanitra, izao ny solution. Lalàna amin'ny fanajana ny lalàna ihany. Tsy maintsy hajaina, izay ihany. Tsy misy resaka soratra masina. Eto vao misy hoe soratra fanahy masina. Fanahy masina. Vaovao io. Io ny ampianaran'i Jesosy, ary matoa ny ala nandositra tsy takatra ny sasany dia izay resaka izay. Lalina loatra tsy nampianarina azy. Na mpianatra koa raha ny tsy nahafantatra an'izany fa eto izany mba tena tsy takatra koa izany Jesosy. Jesosy nampianatra fanahy masina. Ny fanahy masina raha misy mialatsiny aminareo fa zany moa any fangonana kely moa ny anay dia eo ihany dia hoe jereo vaky kely ny ao amin'ny aninao. Toko fahaenina amin'ny jauna. Jereo kely ny resaka momba fanahy masina. Raha misy manana micro azafady mena kely an'izay afaka mahita an'izay. Teny mafimafy hoe ny rehetrarehetra azafady. Ty hoe tontongy hoeto kely eny amin'ny namana raha ohatra ka mikasika ny fanahy masina eo. Raha misy mahita azy dia ty ny micro. Efa misy ry amin'ny tonton mamy. Iza no mamaky tompo? Jauna toko fahaenina andiny fafito pasteur. Ny resaka fanahy masina eo amin'ny asana fahatelona fa 65 na 64 izay. Tafy mafimafy e? Ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona ny teny izay nolazaiko
Tena tsara. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahavita inona. Eto vao misy resaka amin'izany. Fanahy no mahavelona. Na tsika koa raha ne tsika kristianina ankehitriny, vitsy ny tena mahafantatra ny hoe ahoana marina moa izany. Ay ty fanahy masiny ity no mahavelona, ny nofo tsy mahavita na inona inona. Hoy Paoly apôstôly, zao ny vokatry ny fanahy. Ny nofo dia mitondra any amin'ny faharatsiana. Ny fanahy manome fahamasinana. Ary eto zany, dikany hoe fanahy mahavelona. Ny dikan'izany na raha tsy manana fanahy masina tsika zany tsy velona. Raha tsy manana fanahy masina voakan'Andriamanitra tsy velona. Fa mandehandeha fotsiny eto tsika. Samy mifampijery, bonjour, bisous, bisous. Fa raha tsy manana fanahy masina araka ny tenin' Jesosy io ihany no mahavelona atsika. Sarotra moa ny teny hoe fanahy masina, nefa angatahana fanahy masina. Tsy misy tonga amintsika ny fanahy masina raha tsy mino an' Jesosy. Zay ny voalohany. Mino an' Jesosy, manaraka an' Jesosy, zay vao meno ny fanahy masina. Tsy meno ny olona eny an-tsena, eny am-pivaroka, eny amin'ny tsena amin'olona zao tontolo zao eny menao fanahy. Tsy misy zany. Olona ato amin'ny fiangonana ihany no mahazo ny fanahy masina. Nefa ny ato amin'ny fiangonana zany ndray tsy dia mangataka ny fanahy masina loatra fa minoana an' Jesosy. Ny finoana mino an' Jesosy ihany manana fanahy masina. Ny finoana aloha, eto amin'ity vakitentsika tao amin'ny an'ity, ny finoana ny olona tsy manana ny finoana mihitsy raha tsy Andriamanitra no manome azy. Zany zany raha tonga eto raha tsy min'Andriamanitra ny finoana zany tsisy dikany ny andehanako eto am-piangonana. Fa kosa tonga eto n'Andriamanitra ataony no mametraka miteny aminao, mibitsika aminao ka mahatonga anao indro. Raha tsy avy amin'Andriamanitra tsy misy olona makany amin'i Jesosy raha tsy Andriamanitra nanome azy. Sarotra koa zany. Sarotra koa zany. Mahatonga eto foana nefa raha tsy ny fanahy zany, raha tsy Jesosy, raha tsy Andriamanitra mitondra antsika ho any amin'i Jesosy dia tsy ao tsika. Fampiarahaba fotsiny eto, mahafankatina, miara mpiray tandrazana, miteny malagasy, mifampiteny, mifampitantara, mifampizara ny fahasoavana sy no. Fa raha tsy Andriamanitra mihitsy zany no mitondra ny olona ho eo amin'i Jesosy dia tsy misy zany. Ary ny fanahy masina, raha tsy mandray ny fanahy masina dia tsy possible koa zany ho eo amin'i Jesosy zany. Maty foana izany tsika raha tsy mandray ny fanahy masina. Rehefa maty dia maty. Fanahy masina mahavelona tsika. Io zany ny fampianarana tsy takatry ny jiosy, tsy takatry ny mpianatra azy ka natonga sy teny hoe tsy takatra izany. Kanefa tsika rehetra zany dia efa mahafantatra izany, soa ihany. Tsy za koa nampianatra antsika an'izany. Efa haitsika zany. Fampatsahivana fotsiny nataoko, ohatra nampiatsahivan'ny Josoa ny tokony iverenany amin'ny Andriamanitra mandritsy ny fiainany manontolo. Ary tsika koa fampiatsahivana fotsiny nataoko fa tsy maintsy manakataka amin'ny fanahy masina isika na iza amintsika. Na pastera koa aza raha tsy manana fanahy masina, zéro. Mitondra mitarika antsika amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy. Kanefa raha tsy manana ny fanahy masina tsika hitondra antsika amin'izany fiainana izany dia maty antoka. Misy mpanompon'Andriamanitra iray izay efa maty moa izy. Hoy izy hoe tsy tokony hisy ny sampana fifoazana ao amin'ny fiangonana. Tsy tokony hisy zany. Ny fiangonana manontolo mihitsy ny tokony mifo. Io moa samy manana fijery ny mpitandrana amin'izy io. Fa matoa tsika moa eto
dia fiangonana mitady zany fahasambarana izany, fiainana mandrakizay izany. Ka okotsika tsy ho varim-bariana amin'ny fanahy masina eo, satria ny fanahy masina mitondra atsika amin'izany tany hoe fahamasinana izany. Mitondra atsika amin'ny fahamasinana ny fanahy masina. Ary izay ngamba ny mahatonga anteny hoe raha tsy manana fanahy masina ianao dia tsy hiditra amin'ny fiainana mandrakizay, maty foana. Ajanoko angamba satria sao dia lava loatra, zalona finaritra no ny teny, ka ny amin'itoy ara dia tsy mampalinina fa nefa ho faranana ilay izy. Maninona moa ny jiosy no tsy tian'i Jesosy, tsy nahatakatra an'i Jesosy, na tsy tia izy hanambaran'i Jesosy, satria tsy izany no nampianarina azy. Ary hoe tamin'ny voalohany hoe naninona Andriamanitra tsy hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe nareo zanak'Israely tsy mila nareo tsy hanaraka an'io fivavahany nampianarin'ny Mosesy io, na ny lalàna natao Mosesy, tsy misy ao amin'ny baiboly miteny izany. Fa ao raha ny teny hoe ty fanekena ataontsika itiako ataontsika dia maharitra mandrakizay. Ary zay ny tazon'ny jiosy zay, maharitra mandrakizay ilay fanekena nataony tamin'Andriamanitra araka ny Exodosy 20, mandrakizay. Ary zay ny mahatonga azy teny hoe ny antony tsy hinoany an'i Jesosy satria izay ihany, hiveriny fa mbola le taloha ao amin'Andriamanitra ihany izy. Ary mananteny izy fa ny Mesia tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron'i Jesosy, hanafaka azy amin'ny fanangejan'ny Romanina. Zay no faminaniana, ho avy ny Mesia hanafaka anareo. Mesia hanafaka amin'ny fanangejan'ny Romanina izany nge Romanina matanjaka be amin'ny ara-tafika. Tamin'izany fotoana izany faninana amin'ny Poutine sy ry États-Unis tamin'izany matanjaka Romanina. Kanefa dia mbola izay ihany no andrasany. Ny andrasany. Efa mino Mesia izy. Misy atoko vavahana any mesanika, judaïsme mesanika. Misy ny mino Mesia. Fa namaky an'izay fa izy tsy teo kristianina. Tsy teo kristianina izy fa misy Mesia. Miandro ny Mesia. Ekeny ny Mesia. Jesosy ekeny ho Mesia. Fa ny Mesia ny azy tsy hitondra ny jiosy ho kristianina. Fa ny fanarahan'Andriamanitra tamin'ny jiosy dia firenena maharitra mandrakizay. Anazy moa zany. Fa tsika tsy jiosy. Ny atsika fa nahazo an'ity Jesosy ity tsika. Sambaritsika nahazo an'i Jesosy. Nahazo an'io zanak'Andriamanitra io tonga hamonjy atsika. Ary zay no tokony tsy ho adinon'ny olona rehetra. Fa mivaky tentsika teo farany teo amin'ny Genesisy ihany, eo amin'ny Jaune 2 eo. Io dia mampirisika atsika hatrany amin'ny fijoroana vavolombelona. Jesosy raha nyteny izy hoe andeha fa nareo eto ihany. Za momba anareo mandrapariva mandra-pahatonga ny ino izy fa taperan'izao tontolo izao. Jiosy ny teneniny tamin'io dikan'izany
isika koa tafiditra ao satria tsy hoe mety tafiditra amin'ny fanakam-piavahana vaovao izay Jesosy mitarika azy. Ao tsika miaraka Andriamanitra zany mijery hoe iza mireto ny tonga amin'ny fanjakana lanitra. Iza? Misy ny jiosy volaza amin'ny soratra masina mihitsy ny jiosy fa misy tafiditra any amin'ny fanjakana lanitra. Ino ataony hoe le reste. Iza reo reste reo? Tsy hay. Fa tsika kosa dia niteneny mihitsy hoe zay matoky, zay mino ka mahatratra amin'ny farany novonjena. Mba tsika rehetra mba ho isan'le reto hoe itsika rehetrarehetrareto mba ho isan'le mahatratra amin'ny farany. Malaza ankehitriny hoe efa akaiky ny farany. Ny signe rehetrarehetra dia efa hita hoe tonga. Izany mahatonga ny olona miteny hoe efa akaiky ny fanjakana ny farany fahatongavan'i Jesosy zany. Ka tsika matoa tsika mazoto eto dia miandry izay tsika. Tsika miandry izay fa tsy miandry zavatra hafa akory. Ary zany toetrantsika fiandrasana izany ny tian'i Jesosy oka hahatratra amin'ny farany. Zay mahatratra amin'ny farany novonjena. Zay mahatratra amin'ny farany novonjena. Ionko tsika na eo ara ny fimaninonana indraindray noho ny tsy fahatakarana dia tsy zany no tsy itiavan'i Jesosy atsika. Fantatry Jesosy le olona tamin'ny hivaky tenintsika teo. Ozy mantsy amin'ny mpianana, nareo koa ve mba handeha. Noho ny fahasarotan'ny fiainana, no fahasarotan'ny fiarahana ao amin'ny fiangonana, izay fahasarotan'ny mety ny zavatra mety problema, lalovantsika, tsy takatry ny saintsika nefa tsika eo amin'ny tompo. Hoy Jesosy hoe mantsy ny mpianana hoe nareo ve mba handeha. Ahoanao tsara hoy izy Petera. Ho any amin'iza moa izahay. Zava-dehibe misy dikany be izy hoe ho any amin'iza ho izahay. Dikan'izany tsy misy olona hafa azo ny andehanana fa tsy eo amin'i Jesosy. Tsisy alternativa. Ao amin'i Jesosy ihany ny azo ny andehanana ka zay mahatonga. Petera ihany no ny teny nefa mino fa reo namany dia mitovy hevitra aminy. Ho any amin'iza moa izahay. Nitohiny eo ny tena zava-dehibe. Ahoana tsara moa nitohiny eo ry taty Simona raha tadidinao kely. Faran'izay dia mijanona tsika. Ao amin'ny raha misy manana écran eo amin'ny hoe inona ny hoe ho any amin'iza moa izahay mba teneny kely azafady. Zava-dehibe mahatonga mpiteny amintsika amin'io. Tena zava-dehibe. Ho any amin'iza moa izahay. Hoy ato hoe olona tsy mahita olona hafa azo andianana ananany toko intsony ny Petera sy ny namany afa-tsy Jesosy. Inona ny tohiny? Any aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Ao aminao no Ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. misy ny fiainana mandrakizay. Ao ihany zany. Mbola misy tohiny ka. Meo ajanony kely hoe pastor Tomamy ny tohiny. Meo any anankiray ary. Resaka fiainana mandrakizay a. Inona ny tohiny teo? Zava-dehibe mikasika amin'ny finoana eo. Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary mino izahay ka mahalala. Tavy mafimafy tsara tavy a. Zay dia izy eo amin'ny andininy fahavalambelopolo vakiko. Eo ihany le farany eo. Maheno daholo manko. Petera taminy hoe tompo akany amin'iza moa izahay. Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary mino izahay ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Kasika amin'ny finoana io a. Mino aloha. Laza mino. Izy tsy miteny hoe nahafantatra anao izahay. Mino izy. Tsy ho any amin'iza moa izahay. Tsy manana olon-kafa afa-tsy ianao izahay. Ny fahatokisana tanteraka amin'i Jesosy. Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tsisy olona afaka manome izany zany. Finoana zany. Finoana fa Jesosy. Na inona ny fahasarotany. Eniny teo fa hoe ny mpianatra mihitsy nefa ny teny hoe tsy takatray izy zany tsy fantatray, tsy takatray izy no ahenao an'izany. Nefa miteny izy hoe ianao no manana fiainana mandrakizay ho any amin'iza moa izay. Finoana zany. Manana finoana zany voalohany na ninona problema dia mino anao a Jesosy eo. Ianao ihany ny fantatro fa mahavonjy ahy. Rehefa manana finoana ianao
Zay vao amboariny fanahy ataony mahafantatra an' Jesosy. Tsy fahafantarana an' Jesosy zany voalohany, fa fanekena azy finoana an' Jesosy. Rehefa mino azy, rehefa mino anao, satria Andriamanitra ihany zany namena azy, nanolotra anao ho an' Jesosy, mino anao nahoana, inona zavatra mitranga dia tsy mino anao a Jesosy. Fa rehefa eo dia ampahafantariny anao izy. Zay vao mahafantatra azy ianao. Ka rehefa mahafantatra azy ianao, inona le teny farany am'le farany teo, am'le ana teo pasteur mamy, mbola amina micro, le farany indrindra le farany indrindra. Na hoe izay mino ka mahalala fa ianao ilay masin'Andriamanitra raha tsy diso ohatra n'izay voalaza teo. Izay mino ka mahalala ozy izy fa ianao ilay masin'Andriamanitra. Zay. Mino anao dia efa fanarin'ny fanahy dia fantatrao fa Jesosy zanak'Andriamanitra. Zay zany a le finoana tsy miteny hoe, tsika zany tsy miteny hoe Jesosy me finoana diso be zany, me finoana diso be zany. Fa tonga dia mino anao na tsy d'accord am' Jesosy, na tsy fantatra an' Jesosy, mino anao fa mpamonjy ahy ianao. Zay Jesosy mampianatra anao ny momba azy rehetra. Mampianatra anao momba azy rehetra. Ianao farantsika no teny neny Jesosy. Nino anao dia nampahafantarinao, fantatra ianao, ianao ny zanak'Andriamanitra. Ireo zany tsy maintsy lohantsika reo. Amintsika ny fiadanan'ny Tompo. Amen.
Iaraka mitsangatsika hanonona ny fanekam-pinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanololanitra sy ny tany aho. Ary mino an' Jesosy Kristy zanahary tokony ataontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka mariverotsiny nijara napaka pontipilato nombolana tany Sinjalina maratika nalevina ilona tany amin'ny fiainantsika nijara tamin'ny tamin'ny fahatelo miakatra ny andavitra repetra eo kavan'Andriamanitra raitsotoa avy any aviny tsara vera sy maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana olona masina famelan-keloka sy any tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Era voasoratra amin'ny écran no ataontsika ary ao anatin'izany no anatazana ny rakitra. Atoko moa mbola misy an'ilay mivavaka ao amin'ny trano mialatsiny. Tonga eo amin'ny fotoana hanatanterahana ny filazana ny raharahany fiangonana isika izao tompoko. Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao Alahady 5 ny volana Aogositra izao. Miarahaba ihany koa ireo izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra na izany YouTube na koa amin'ny alalan'ny Zoom. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny pasteur Jean Andrinandrasana mianakavy moa dia tsy eto an-toerana, tsy miaraka amintsika eto izy amin'izao fotoana izao fa lasa miala sasatra izy ireo ka mitondra mbavaka azy mianakavy isika mba tena hanovo hery tokoa izy ao anatin'izany fotoana ny fialan-tsasatra izany. Amin'ny voalohan'ny volana septambra indray izy ireo no miverina miaraka amintsika eto. Dia misaotra ny pasteur Jules Rakotonanahary isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany ary ihany koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Ilay Andriamanitra manakarepahasoavana ny hanafiery anareo hatrany mba hatotosanareo mandrakariva ireo adidy sy andraikitra izay napetrany taminareo. Manaraka izany, raha misy amintsika no samba ny androany vao tonga miara mivavaka eto amin'ny fitandremana ex Marseille dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Manana vahiny maromaro isika izay tonga miaraka amintsika androany miara-mivavaka eto dia amin'ny fifaliana no iaraban'ny fiangonana nareo tonga miaraka eto amin'izao ora sy fotoana izao. Na inona antony atongavanareo eto, na tonga hiala sasatra na makarivotra izany, sendra mandalo, mamangy na ihany koa hitoetra dia ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana sy nivimbina anareo tonga teto dia izy no omba sy hitay anareo hatrany ka hatotosanareo izay fikasana tsara rehetra ao anatinareo. Dia raha misy ny fotoana any aoriana dia aza misalasala tonga eto fa manana ny toeranareo eto amin'ity toerana ity ianareo. Dia raha sitrakareo rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao dia izy avy eo amin'ny ekipa accueil anatona anareo mba handray ny coordonnées ahafahantsika mifanerasera dia afaka mahazo toerana isika tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika moa dia mitohy hatrany, ny fiangonana dia misy hatrany manomboka amin'ny folora sasany toy ny mahazatra ary misy ny fampitana araka ny voalaza teo, fampitana izany amin'ny alalan'ny tambazotra, Zoom sy YouTube. Pour les amis francophones, il y a la traduction en simultané que vous voyez sur le tableau, donc le lien pour entrer le code donc pour la traduction simultanée. Ny fanadiovana ny fiangonana kosa amin'ny asabotsy izao dia anjaran'ny sampana lehilahy kristianina ary izy ireo ihany koa no
mitarika antsika amin'ny liturgie. Anjaran'ny groupe E6C kosa no mitondra ny rafraîchissement amin'ny alahady izao. Reto avy ary ny daty tsara ho tadidy. Ny 28 sy 27 ny volana septambra dia misy ny retraite ny fiangonana. Ny toerana moa dia any amin'ny La Roque d'Enterron no anatanterahana izany. Ny pasteur Anitra Ranaivson, pasteur amin'ny EPUF Haute-Provence ny intervenant antsika amin'izany. Ny culte kosa, ny fanompoavahana ny alahady hariva zany amin'ny fotoan'io dia tanterahana any Lourmarin. Ny fandraisana anjara kosa dia 50 € isan'olona à partir de 8 ans. Misy kosa ny tarif dégressif ho antsika izay fianakaviana maro, zany hoe à partir ny 4e personne dia 30 € ny fandraisana anjara. Tsy ataontsika ho sakana kosa nefa izany fandraisana anjara izany, fa raha misy amintsika tsy manana fahafahana ny amin'izany, ny zava-dehibe dia ny fahatongavantsika maro anatrika izany retraite izany, dia aza misalasala zany raha misy ny tsy fahafahana manatanteraka manefa izany sarandasy izany manatona ny mpitandrina na ireo mpiandraikitra. Dia efa azadino zany io 28-29 septambra io efa afaka iray volana eo zany, dia efa afaka manatona sady sika ny mpiandraikitra misoratra anarana amin'izany. Ny 17 ny volana oktobra kosa dia misy ny hetsika faharoa an'ny fiangonana. Izany moa dia nataontsika ho fanatevenan'ny kitapom-bolan'ny fiangonana, ahafahana mananatanteraka ny programme nasan'ny fiangonana rehetra ao anatin'ny budget izay efa nitapahantsika tamin'ny assemblée générale izany. Ny anatanterahana azy tahaka ny efa natao tamin'ny herintaona dia promesse de don no ataontsika. Efa nisokatra izany promesse de don izany, zany hoe fanatanterahana azy zany dia izao: na isamboatan'olona, na fianakaviana, na zay mampety atsika, dia mikasa isika zany manao tonona hoe za ohatra, raisiko ohatra zany hoe za mikasa anatanteraka 100 €, dia lasa manatona eny amin'ny équipe finance zany miteny hoe za tompoko mikasa anao 100 € amin'io, dia izao ny fomba anefako anazy. Mety hiteny aho hoe ataoko indroa mandoa izany na intelo mandoa arak'izay fahafahako. Dia rehefa tonga io 27 oktobra io mba efa voaefa daholo ilay izy. Mety za koa hiteny hoe zay no kasaiko atao fa amin'ny olona izy no omeko manontolo. Ny mahatsara azy dia sady efa manana visibilité zany sika dian'izao hoe ay zao no efa tratra hatreto ary tonga ny andro 27 oktobra izay anatanterantsika ny hetsika, dia efa mba hitantsika hoe ay izao zany ny voangona izay efa nokasaintsika. Dia amin'ity taona ity zany ny tanjona hotratrarina dia 10 370 €. 10 370 € ny tanjona izay hotratrarintsika. Ny efa tratratsika zany hatreto dia 1020 €. Nisy fianakaviana efatra no efa nanao tonona zany nahatratrarantsika an'izay 1020 € izay. Ny sisa hotratrarina zany hatramin'izao dia 9 350 €. Dia manentana antsika tsirairay avy mba ilaza eny amin'ny équipe finance arak'izay sitraky ny fotsika mba ho kasaintsika ho tanterahana anatratrarantsika izany tanjona izany. Ny tenin'Andriamanitra moa izay nanompanantsika izany hetsika izany dia araka ny hita ao amin'ny Marka 7:7 manao hoe matoki mitsangana miantso anao izy. Koa aza misalasala ry havana fa miantso antsika ny Tompo.
na dia hoe sarotsarotra azy any mety ho fiainana amin'izao fotoana izao, dia hoy ny tompo hoe matokia mitsangana, miantso anao izy, dia manentana antsika riavana ho amin'izany. Ny vaovao kosa avy ato anatiny dia toy izao, avy amin'ny sampana vehivavy kristiana, ny Zaikabe, SVKI sy SLKI, izany hoe SVK iraisana sy SLK iraisana, dia atao an'ny Maseup Toulouse ny 27 sy 20 ny volana Oktobra. Ny andindininy sy ny amin'ny fisoratana anarana moa dia azontsika ataony manatona ny biraon'ny sampana vehivavy kristiana eto an-toerana. Avy amin'ny sekoly Alahady. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Chers parents et enfants, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est dans la joie que les moniteurs retrouvent les enfants pour cette nouvelle année scolaire. Pour cela, nous vous invitons le dimanche 8 septembre à 9h à la salle Bethléem pour une réunion d'information suivie d'un brunch. Votre présence est vivement souhaitée. Dia manonsony moa dia ny moniteur ny salle Bethléem moa raha mbola tsy manavanana antsika dia atao amin'ny grande salle atao ambany izany. Ny manaraka kosa dia avy amin'ny scout, rentrée scout, grandir en jouant, ça vous tente? Rejoignez l'aventure scout. Rendez-vous le 7 septembre à 11h au parc Borély. Venez comme vous êtes, la journée sera bien amusante. N'oubliez pas votre pique-nique. Ny vaovao manaraka kosa dia avy amin'ny 13e ADA, association d'entraide et sociale. Ny permanence médicale moa dia tsy misy mandritra nyity volana aogositra ity, toy izay koa ny assistante sociale, nefa kosa raha misy amintsika tena mila izany dia aza misalasala miteny amin'ny mpiandraikitra. Misy ihany koa ny fikasantsika hividy défibrillateur ho an'ity fiangonana ity amin'ny établissement recevant du public attsika. Mbola tafiditra ao anatin'ny mise aux normes izany, ka mbola tsy misy défibrillateur eto izany, ka manentana antsika misy urne natokana ho amin'izany ery aoriana ery amin'ny équipe financerie, dia manentana antsika mba anolotra izay fohitsika mba ahafahantsika mividy izany défibrillateur izany. Misy daty ihany koa izay tsara ho tadidy ao anatin'ny hetsika 13e ADA dia ny 14 ny volana septambra, tsy ho ela intsony izany isy ny hetsika 13e ADA, ka izany dia manomboka amin'ny 10 ora. Ho hitantsika ao anatin'izany kalony fahiny, kilalao malagasy isan-karazany, misy fampirantiana, ny fanamiana malagasy. Aoka isika izany efa mandrika sahady izany daty izany ary anentana ireo havana matsakaiza mba ho tonga maro amin'izany fotoana izany. Dia toy izao kosa ary ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 27 ny volana aogositra. Ny rakitra moa dia mitotaly 632,40 €. Ny fitsinjarana azy kosa dia hitantsika misoratra eo amin'ny fafana. Ho antsika izay sambany vao tonga miara-mivavaka eto dia ampatsiahivina trano fa misy anankiroa ny rakitra. Ny rakitra voalohany dia natokana ho an'ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana, natao ho an'ny fiangonana izany. Ny rakitra faharoa kosa dia natao ho an'ny ezaka trano ary misy ny ahafahantsika manatanteraka izany ankoatra ny efa mahazatra antsika ny rakitra izay tatazana, misy terminal bancaire izay ahafahantsika manao izany ery aoriana ery. Ampatsiahivina isika rehetra na ny efa eto an-toerana izany na ny vahiny, azontsika atao tsara ny manatanteraka izany mialohan'ny fanombohan'ny fotoana mba izany natao dia hialana amin'ilay firaharana lava be rehefa tonga ny fotoanan'ny rakitra. Misy ihany koa azo atao ihany koa ny manao virement na manao chèque
arak'izay mahamety atsika. Ho atsika kosa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia misy ny QR code ahafahantsika mantanteraka izany amin'ny alalan'ny PayPal. Ny ekipa finance kosa dia vonona hatrany handray ny volam-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ary tsy adinontsika fa misy ny banque alimentaire ny fiangonana dia izany misokatra kosa izany ho an'ny tsirairay tsy ankanavaka izay mety mila izany. Nefa ihany koa izay afaka manatevina izany banque alimentaire izany dia entanina mba anatevina izany ho an'ireo havantsika izay mila izany. Izany banque alimentaire izany moa dia hitantsika ao amin'ny salle Carmel na salle Katemo mahazatra antsika fa efa ho esorintsika tsikelikely izay fa efa hotonontsika amin'ny anaran'ny tsirairay avy ny efitrano dia ao no ahitantsika izay. Raha tsy hitantsika moa ny toerana dia aza misalasala manatona ny tompon'andraikitra. Izay indray ary havana ny vaovao sy asa miandry eto amin'ny tafontsika dia aoka isika hitondra mbavaka hatrany ireo zavatra rehetra izay nambara teto ireo ho antsika izay efa niverina avy tany am-pialan-tsasatra dia mirary antsika mba hanao bonne reprise. Ho an'izay mbola any am-pialan-tsasatra kosa dia bonne vacances. Ireo izay vao hiverina toato dia mazotoa hatrany dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Miara-mivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa mbola nitao aminao ka tonga eto amin'ny tranonao indray hidera sy hankalaza ny anaranao masina. Misaotra anao izahay fa ianao no tanome anay ity trano ity, tranonao masina ity. Fa soavana avy aminao izany tompo ka midera sy mankalaza ny anaranao izahay ary misaotra anao, mankasitraka anao. Mifonda aminao izahay noho ny tsy fatokiana ianao tompo ka mbola niahiahy izahay ny amin'izany trano izany nefa ianao no efa nanome, ianao no nanolotra tompo ka dia raisinay am-pifaliana ary omeo ny fanahinao masina izahay ahafahanay manolo tena, ahafahanay manome ny anjara birikinay am-pifaliana tompo amin'izany fanatanterahana ny asa rehetra eto amin'ny tranonao izany. Ataovy matoky ianao izahay amin'ny zavatra rehetra fa ianao no manome anay ka ahafahanay manome na ny fotoana na ny vola na izay rehetra hoety manana tompo dia ianao no manatanteraka ny asa rehetra izay mbola miandry anay, ny vola rehetra izay mbola ho averina tompo. Fantatray fa ianao no efa manome izany fa omeo ny fanahinao masina izahay, ataovy mahatsiaro izahay tompo fa avy aminao ny zavatra rehetra ary hahafoy ho anao izahay, hahatanteraka ny asanao rehetra. Dia apetraka aminao ny fiainanay manontolo fa izahay koa tompo dia tempolinao masina ka diovy amasino amarino fa hitoetra ao aminay ianao mandrakariva araka ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.
Mitsangana amin'ny fiangonana. Petraka amin'ny fiangonana. Misaotra ny tompo fatateraka soamantsara fampiompivavahana nataontsika hidirana sy ankalazana ny anarany amarana amin'ny fotoana isika ary alohan'ny amaranana dia mivavaka fisaorana no loentin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nivotondrenana anao izany. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'amour. Merci pour ton amour infini et ta miséricorde sans limite. Nous te louons pour ton sacrifice sur la croix qui a ouvert pour nous les portes du salut et de la vie éternelle. Ton amour est incommensurable et nous nous devions d'être reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu répands sur nos vies chaque jour. Nous voulons aussi te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur et notre ami fidèle. Nous désirons vivre en communion avec toi, en suivant ta volonté et en te servant avec un cœur humble et obéissant. En ce moment et pour toujours, nous te confions le monde entier. Protège chaque personne, chaque famille, chaque nation. Étends ta main de protection sur chacun de nous, garde-nous du mal et guide-nous sur le chemin de la paix et de la justice. Que ta lumière éclaire les ténèbres de ce monde et que ta paix règne dans nos cœurs. Bénis ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui sont dans la peur, la maladie ou le besoin. Apporte leur réconfort, guérison et espérance. Inspire de même nos dirigeants pour qu'ils œuvrent pour le bien-être de tous et prennent des décisions justes et sages. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ta lumière, que nous puissions placer notre vie et le monde entier sous ta divine protection, confiant que tu es notre refuge et notre force. À toi, Seigneur, qu'appartiennent le monde et tout ce qu'il contient. Apprends-nous à nous offrir à toi. Donne-nous un cœur confiant en ton accompagnement pour pouvoir donner temps, argent et énergie au service de ton évangile. Tu nous as révélé que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers pour la rassembler, et qu'il faut prier le Père pour qu'il envoie des serviteurs au chantier. Seigneur, envoie-nous des pasteurs selon ton Église, soutiens les efforts de chaque assemblée en attendant ton retour glorieux, et que cette prière puisse être complète avec celle que tu nous as apprise. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous perds dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mitsangana amin'ny fiangonana hira fanampy ny fahasivy amin'ny telopolo andininy voalohany alohan'ny hainoana ny afatra sy ny tsodrano.
zao ny efatra nomeny tompo antsika araka izay hita ao amin'ny jaona voalohany toko fadimy andininy fahasivika hatramin'ny faharoamby folo zay mivaky hoe raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nambarany zanaka nanambaran'ny zanaka izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao aminy izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandangy azy satria tsy mino ny fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy azao ny fanambarany fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany izay manana ny zanaka no manana ny fiainana izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana isan'ny tsodrano hitahinareo ane ny tompo ka hiaro anareo ampamirapira zany tavany aminareo ane ny tompo ka hiantra anareo ananatra ny tavany aminareo ny tompo ka anomenareo ny fiadanana amen ny andininy faharoa nataontsika mihira teo petraka ny fiangonana aorin'ny fanomezana amboninahitra an'Andriamanitra dia misy feon'ny orga ary efa vita ny orga zay vao mirava ny fiangonana voninahitra an'Andriamanitra ry zanaka fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen mandiana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo
Et bon dimanche à tous.